Ho aminareo anie riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Fanilo miampita ny fankalazana an'Andriamanitra. Fanilo miampita ny fankalazana an'Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ny mofinainantsika anio filazantsara araka Matio 5 ny 7:10 hatramin'ny 9:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy hery ny anaovany na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fanilo miampita ny fankalazana an'Andriamanitra. Hoy indrindra ny voalaza ny 9:20 hoe: aoka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny fampianaran'i Jesosy Kristy teto amin'ity toriteny tany an-tendrombohitra ity dia mazava fa ny mpino mpanara-dian'ny Tompo dia tonga fanasina sy fahazavana. Fanasina lay manome tsiro, tsy ny tenany ihany fa ny manodidina azy ihany koa. Ho fahazavana tsy ny tenany ihany fa manazava ny manodidina rehetra ihany koa, ka mahatonga an Jesoa mampianatra fa tsy tsara raha apetraka any ambany famarana na toy any ambany farafara ny jiro fanala, fa apetraka eo amin'ny talaky maso zany, apetraka eo amin'ny fitoerany mba azava avokoa ny manodidina rehetra. Ny tanjon'ny fahazavana sy ny tanjon'ny mahafanasina dia ny handray avy aminy ny fahazavana sy ny sira entiny ho an'ireo manodidina eo, ka ahatonga tsy izy tenany ihany fa ny manodidina azy ihany koa no andeha ankalaza ny ray. Fanilo miampita arak'izany ny fankalazana an'Andriamanitra, satria dia indro mipaka any amin'izay rehetra nandray ny mazava, any amin'izay rehetra nandray ny sira amin'ny mahafanasina azy. Tsy mianona fotsiny eo amin'ny mpanome ny fanasina sy fahazavana, fa tonga fankalazana an'Andriamanitra ataon'ny hafa mihitsy. I Jesoa Kristy dia nampianatra antsika ry havako malala ao amin'ny vavaka izay nataony ao amin'ny Jaona 7:20, fa monina ety amin'izao tontolo izao isika, miara-miaina amin'izao tontolo izao isika, ary tsy afaka miala amin'izao tontolo izao. Ny tanjona arak'izany dia ny hamadika izao tontolo izao, hamadika ny tontolo misy atsika ho lasa tontolo mankalaza an'Andriamanitra. Tsy ny hiray-petsapetsa na ny tankosina na ny ho voaloton'izao tontolo izao no antom-pisitsika ety amin'izao tontolo izao, fa ny ahatonga ireny izao tontolo izao ireny hakataratra, ankamamy ny fiainan'ny mpino, ka ahatonga azy
anaraka izany ka dia ho tonga mpankalazan'Andriamanitra koa izy. Fiainana tsy vaovao zany, fa efa ampianary soratra masina manontolo hatrany amin'ny testamenta taloha dia hitantsika ihany koa fa rehefa mijoro tsara amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanarahana ny planin'Andriamanitra ny zanak'Israely, dia na ireo fahavalo aza dia vakivavaka hiteny koa manao hoe anaraka anareo zahay satria fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Ary zany ihany koa ry havako malala no tanjony amin'ny mahafanasina sy fahazavana ahatonga antsika mba ho fitaratra, ho modely eo amin'ny fiainam-piarahamonina, ka ireo zay rehetra mahita ny mpino, ireo zay rehetra mahita ny fahatsaram-piainana eo amin'ny kristianina mpanaradian'Andriamanitra dia hiteny tahaka izay nisy tany amin'ny fiangonana voalohany rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ny fiangonana ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia hoy ny voalaza ny soratra masina hoe fa dia hiaiky ny manodidina ireo rehetra izay manaraka azy fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ny fanasina sy fahazavana araka izany ry havako malala dia tsy menatra ny ijoro amin'ny mazava ao aminy. Lay Andriamanitra mazava no ampitaina sy zaraina ho hitan'ny olona rehetra ao anatintsika. Lay fanasina, zany hoe ny fahamasinana no tazany izay rehetra mijery sy mitazana ety ivelany ka dia ho resy lahatra izy andeha hanompo an'Andriamanitra, ankalaza an'Andriamanitra. Eny hiteny hoe mba ankalazany ny raintsika izay ny an-danitra. Vanim-potoana tena tokony hijoroantsika amin'ny mahafanasina sy fahazavana izao vanim-potoana iainantsika izao ry havako malala. Efa manomboka mirona tsikelikely manaraka na milafika amin'ny fomban'izao tontolo izao ny maha-kristianina. Hitantsika ny resabe izay mandeha amin'izao andro ankehitriny izao fa ny fiangonana tranainy dia efa manomboka mirona makany amin'ny fankatoavana ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy vao tsy ela dia henontsika ny fiangonana rahavavy izay fiangonana fototra, fiangonana apôstôlika, fiangonana maneran-tany dia mitsodrano ny fanambadian'ny mitovy fananana. Eo anatrehan'izany tontolom-piainana mikorotana sy mampivaloarika izany, eo indrindra no ilainanao romino hijoro ho fanasina sy ho fahazavana ka ny fahazavan'ny Kristy no hita eny aminao, ny fahamasinan'ny Kristy no taratra eny amin'ny mpino ka ahatonga anao ho epistily velona mihitsy sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra ka ahatonga ny hafa hideran'Andriamanitra satria momba anao Andriamanitra, satria ao aminao marina tokoa Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa nandreny tenin'ny filazany tsara, hijoro amin'ny mahafanasina sy fahazavana dia ny fahazavanao Andriamanitra izay mahenika izao tontolo izao. Tondram-bavaka ny tontolom-piainana atrehinay sy arahanay ankehitriny eo anatrehan'ny fisafotofotom-piainana samihafa. Eo ianao Andriamanitra ilay mampahery, ilay mampitraka, ilay manohana ary maneho mandrakariva fa momba anay mandrakariva ianao. Dia mivavaka izay Tompo mba ho kristianina hahajoro marina tokoa, tsy matao masomena ary tsy anaiky ho voalembena ny tsindry etsy sy aroa fa anaraka izay ambarany teninao. Dia mampahereza anay Tompo, mampahereza ireo kristianina marobe te hijoro amin'ny finoana marina
ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.